dia faly miarabanao ndray tonga eto amin'ny fotoana zay anokafan'Andriamanitra latabatra eo anoloantsika, amelarany latabatra eo anoloantsika mba hisakafoanantsika ny tenin'Andriamanitra araka ny mahafandarana mana isan'andro izao fandarana zay enoinao zao. Misaotra ny Tompo noho ny fahasalamana sy ny hery azahoana manatanteraka izany, ary dia misaotra anao koa miaino ny tenin'Andriamanitra zay irina indrindra hitondra hery vaovao antsika. Ary noho izany satria hisakafo ara-panahisika, velarin'Andriamanitra eo anatrehantsika ny latabatry ny sakafo ny-panahy, dia hiara-mivavaka isika angataka ny fitahin'Andriamanitra ho amin'izany sady hisaotra azy raha teo koa. Hiara-mivavaka isika. Andriamanitra aran'aizany an-danitro, midera sy mankalaza anao zahay, misaotra anao noho ny famonramponao, anomezanao anay indray izao sakafo izao dia ny teninao, satria tsy ny mofo ihany ny veloman'ny olona fa miteny rehetra zay laoko ny vavan'Andriamanitra. Raha io misaotra anao zahay satria hery ho anay mandrakariva ny anananay ny teninao, manoro anay ny lalana tokony izoranay ary mampianatra anay izay tokony ataonay, satria raha tsy ny teninao dia tsy fantatray izay ataonay, ary izany no mahafanily ny tongotra sy fanazavana ny lalanay ny teninao. Ka dia misaotra anao zahay, ho tahinany zany teninao zany mba hitondra aina sy hery ho anay, azahoanay manompo anao mandrakariva amin'ny fifaliana, ary dia ho voninahitra anaranao ny fahavelomanay, amin'ny anaran'i Jesosy Tomponay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra zay vakitsika anio, irahantsika mandinika anio dia ny eo ampitsara toko 5, manomboka amin'ny andinin'ny 9 ka hatramin'ny andinin'ny 130. Ity tenin'Andriamanitra vakitsika anio ity dia toy ny tononkira nataon'i Debora noho ny nandreseny any Sisera. Debora moa dia ilay vehivavy mpaminany vavy natsangan'Andriamanitra mba hanavitra ny Israely niaraka tamin'ny Baraka teo ampelantanan'ny Kananita, teo ampelantanan'ny Jabina zay nahana-komandy atao hoe Sisera. Ary niantso ny mponina Naftali sy Zebolona izy mba hiady amin'izany, ary nandresy izy, ary dia nideran'Andriamanitra izy ka ato ny firana zay nataon'ny Debora no misy izao tenin'Andriamanitra ho vakitsika izao. Ny andinin'ny 4 ary no anomboantsika azy, ary raha ohatra ka mamaky azy sika araka ny torohevitra dia ny hoe misy fanontaniana zay ho vakitsika dia ny hoe inona ny marina tian'Andriamanitra ambara. Misy fahamarina tian'Andriamanitra ambara ve, ary moa misy fampitandremana tokony dinihintsika ve ao anatin'izao tenin'Andriamanitra izao. Andininy 4 no anomboantsika azy, satria efa vitantsika tany aloha ny andininy 1 ka hatramin'ny andininy 5 amin'ny mpitsara toko 5 io. Andininy 4. Nahoana ianao no nitoetra teo anelanelan'ny vala, iainonao ny fitina any amin'ny ondry, lehibe ny fiheveranam-po teny amin'ny sakely-dranony Robena. Gileada nitoetra tany an-dafin'ny Jordana, ary nahoany Dana no nitoetra tany an-tsambo. Asera nitoetra tany amoron-dranomasina, ary teny amin'ny fitodiny no nipetrahany. Zebulona dia firenena nanao tsinotsinona ny ainy na dia ho faty aza, ary Naftali koa teo amin'ny fitoerana avo any an-tsaha. Tonga ireo mpanjaka ka niady, niady tao Tanaka ireo mpanjaka ny Kanana, dia teo anilan'ny ranony Megido. Tsy nisy volafotsy azo ny obabo, ary avy tany an-danitra no nisy ady. Nikintana tamin'ny nalehany niady tamin'ny ny onikisona nipaoka azy. Izany ony ela izany dia ny onikisona. Manosoa mikery anao ry fanahiko. Tamin'izany dia nikatokatoka ny kitro-tsoavaly no ny fiazakazaka, dia ny fiazakazaky ny maheriny. Ozony merosa olay anjelin'i Jehova. Ozony dia ozony ny mponina ao, satria tsy mba tonga hanampy an'i Jehova izy. Eny, tsy nanampy an'i Jehova hamely ny mahery. Hotahina mihoatra noho ny vehivavy any Ejaela, vadin'ny Ebera Kenita. Eny, hotahina mihoatra noho ny vehivavy mitoetra anday any izy. Rano nangatahandra lehilahy, fa ronono aza nomeny azy. Teo andovian'ny andrina nitondrany ronono mandry, ny tanany ronono mandry.
ny tanany nandrainy tsy maday, ary ny tanany ankavanana nandrainy tantanany mpiasa, de namely ny Sisera tamin'ny tantanany izy ka nahavondoany, namely mafy izy de nahaboroka ny firifany. Teo amin'ny tongotra vehivavy no niondreany, nahalavony ny amparany. Eny, teo amin'ny tongony no niondreany, nahalavony. Teo amin'izany niondreany, teo amin'izay niondreany no ny amparany fatany. Tao amin'ny varavarankely no nitsirian'ny reniny Sisera ka niantsoantsony mafy. Eny niantso tao amin'ny makarakara izy hoe: nahoana ny hoe lozato kalesiny vao tonga? Rehetrrehetra ny kodian'ny kalesiny, zay endry tamin'ny andriambaviny no namaly azy. Eny, ny tenany aza namaly hoe: tsy efa mahita va izy? Tsy mizara-babo va izy? Dia zazavavy iray na roa ho an'ny isan-dà, ary lamba samy hafa volo ho babony Sisera. Lamba roa samy hafa soratra eo amboziny mahazo babo. Ho levina tahaka izany ny eny fahavalonao rehetra Jehova o. Fa aoka izay ty azy kosa ho tahaka ny masoandro raha miposaka amin'ny herin'izy, dia nandro ny tany 40 taona. Misy fanontaniana tiantsika ho valiana ny amin'izao tenin'Andriamanitra vakin'izao ny hoe inona na fahamarinana ambaran'Andriamanitra amintsika eto. Araka ny efa nilazaiko tany am-piandohana dia toy ny hira nataon'ny Debora raha avy nandresy izy. Izao tenin'Andriamanitra zay vakintsika izao. Ary tantarainy eto ny zava-nitranga nahatonga ny fandresena manomboka amin'ny 512 ka hatramin'ny 520 dia lazainy eo ireo olona zay nandray anjara tamin'izao adiny Jehova tamin'ny Kananita izao, satria adiny Jehova ity mitranga eto ity. Fa rehefa nibebaka ny olona de izao ny voalazany hoe ary dia natolotra Jehova eo an-tanany ny fahavalony. Ny 7 amin'ny 4 ny hoe dia andeha dia hanolotra azy eo an-tananao aho. Zany hoe Jehova niantso olona hiady amin'ny Kananita mba hanafaka ny zanak'Israely. Kanefa reo olona reo dia fiasana Andriamanitra, fa Andriamanitra mihitsy no miady ho an'ny zanak'Israely. Ary zany nisy ny teny fampanantenana nomen'Andriamanitra hoe hanolotra azy eo an-tananao aho. Na izany aza nefa ny tenin'Andriamanitra de zao, misy olona namaly zany antso zany, fa misy olona tsy nanaiky handehanao zany. Reto avy reo olona zay nanaiky nanampy tamin'izany, voalazany hoe Robena, Gileada, Dana, Zebulona, Naftaly. Ireo dia rehefa nandre ny antson'i Jehova ireo, na dia tany andafiny Jordana aza nisy an'ny Robena sy Gileada, dia niampita mihitsy izy mba hiady hanampy ny Zebulona sy ny Naftaly izay natsoin'Andriamanitra manokana. Satria zao nolazay ny tenin'Andriamanitra raha hanomboka ny ady, mitondra iray alin-day amin'ny taranaky Naftaly sy Zebulona iaraka aminao. Ireo ihany zany no voalaza. Kanefa rehefa nandre zany ny taranaky Robena, nandre zany zareo tany Gileada ny taranaky Dana, teo ay andeha hiady ianareo, izay andeha hanampy ny rahalanay. De nandeha nanampy ireo. Zavatra misy ary havana de zao. Rehefa misy ny antson'Andriamanitra, dia misy ny olona mamaly zany antson'Andriamanitra izany, ary de ireo de manjary fiasana eo am-pelatanan'Andriamanitra hanatanteran'Andriamanitra ny programany. Ianao ary, raha miantso anao ny Tompo mba hiady amin'ny fahavalo, dia ny demonia izany, satria tsy manam-pahavalo eto an-tany sika.
afa-tsy satana sy ny miaramilany. Ary ny zavatra rehetra mikorotana eto ambonin'ny tany eto tsy eken'ny olona fa ao ambadika ireo korotana samihafa ireo, ao ambadika ireo halatra vonon'olona tsy fakatiavana, fitiavam-bola tafahoatra, fanambakana any ao ambadika ireo ny fahavalo. Miseho itovelany fotsiny ireo fa ao ambadika ireo ny fahavalo. Mahita miaramila be deaibe ianao ohatra, hoay reto miaramila be deaibe ireo, fa ny mikomandy an'ireo ane ka ary ambadika ary reo ny miady fa any ambadika any mandefa ny baiko. Ny mahatonga ny korotana eto an-tany sy mahatonga zao ady zao dia misy fahavalo mibaiko azy, atao hoe devolo satana, mpanjakany maizina. Zao voalaza ny soratra masina hoe fa isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-dra fa amin'ny fanahy ratsy eny ny rivotra. Ny andrianany zao tontolo zao, ny Andriamanitra zao tontolo zao dia ny devolo satana zany. Izany ny fahavalo an'Andriamanitra iedina. Nefa isika no asainy manohitra azy, isika no asainy miady aminy, fahavalo ny zanak'Andriamanitra ireo. Eto dia hitatsika fa nitsangana Robena ary Dana ary Gileada ary Zebulona ary Naftaly, vonona zahay Andriamanitra dia hiady zahay. Ary dia Andriamanitra niady ho azy ka nandresy ireo mba isan'izay miady miady amin'ny satana miaraka amin'Andriamanitra ve ianao, fa misy tafika ataon'ny satana milofo hamotraka anay. Misy zany, ary ny olona tsy mieritreritra izany dia tsy ahalala izy, satria tsy ahafantatra izy hoe ayve misy demonia mibaiko azy raha hijangajanga izy. Mibaiko azy ny demonia raha haminodikodina volam-panjakana izy, na hangalatra izy, na hamaky trano izy, na handeha hanompo sampy izy, devoly anie no mibaiko azy. Tsy fantany zany. Ianao kosa dia natao hiady amin'ilay devoly fahavalo ny fahamarinana. Isan'izay mpon'ny Gileada, namany Gileada sy Dana sy Robena sy Zebulona sy Naftaly ve ianao? Fa izany ny fahamarinana hitatsika eto. Zao koa indray ny zavatra hitatsika manomboka amin'ny 7:20 hoe dia tonga ny mpanjaka ka niady tao tanaka ireo, ary dia teo anilan'ny rano miguido izy niady, ny volafotsy nataony hoe ho azo no babo. Ny satana dia tena manao zay hanjakany eto amin'izao tontolo zao, tahaka ny nataon'ny mpanjaka ny Kanana hanapaka sy hanjaka sy hampijaly ny zanak'Israely. Ary teny zany no ataon'ny satana eto an-tany, miady izy. Ary ny zavatra iediny dia zao, zay ahatonga ny olona hoe ho ambany fahefany hampijaliany, ary rehefa avy eo hoetiny any amin'ny hely mandrakizay. Zao nefa ny zavatra hita, misy ihany ireo olon'Andriamanitra hanitra rehefa nahita ireo olon'Andriamanitra hampijaliany ireo Andriamanitra, dia zao no hita amin'ny 20 hoe avy tany an-danitra ny nisy ady, nikintana tamin'ny nalehany niady tamin'ny Sisera. Avy tany an-danitra no nisy niady amin'ny devoly ry havana. Eto dia hitatsika hoe Andriamanitra no miady amin'ny miaramilany Sisera. Andriamanitra no miady hanafaka ny zanak'Israely. Fa saingy zao mampiasa ireo olona vonina hiaino azy izy. Misy ady eto amin'izao tontolo zao, satria Andriamanitra dia te hanafaka ny olony, te hamonjy ny olony, kanefa mila olombelona ihany koa izy hiaraka amin'ny ranomarina. Dia zao nikintany avy any an-danitra mihitsy no niady tamin'ny Sisera hoy izy. Ary iza moa nikintana? Raha mijery isika amin'ny mpitsara 2:10 dia zao no voalazany ao, tsy kintana ny lazainy ao, fa Andriamanitra mihitsy niady io izy hoe dia nampifanaritahany Jehova tamin'ny lela-tsabatra Sisera teo anoloan'ny Baraka sy ny Kalesy rehetra ary ny miaramila rehetra. Dia nidina ny teala tamin'ny Kalesy Sisera ka nandositra nandeha tongotra. Zany ny zava-nisy fitantaran'ny Debora azy eto dia ataony zavatra hitany, dia ny hoe toa avy tany an-danitra mihitsy nisy ady ary nikintana tamin'ny nalehany no niady tamin'ny Sisera. Ny 20 dia milaza hoe Andriamanitra no nampifanaritaka ny lela-tsabatry Sisera. Ka to hitany Debora zany hoe Andriamanitra miditra tsetra manafaka ny olony, miady amin'ny fahavalony. Rehefa sitraky Jehova manko ny alehan'ny olona, dia Jehova ihany no miady ho azy. Jehova no miady ho azy. Mampahatsiaro antsika ny nampifanaritahana Andriamanitra ny Kalesy ny Farao tao amin'ny ranomasina fa izay.
raha nampiorooro ny zanak'Israely ny fitazanana azy, Jehova hiady ho anareo io misesy, ianareo kosa angina, dia nanatry maso ny fifanaritahan'ny kalesiny Farao tao anaty ranomasina reo zanak'Israely reo. Eto koa nanatry maso koa ny nampifanaritahan'Andriamanitra ny miaramilan'ny Sisera, Debora. Ry havana, zavatra mahafaly anefa rehefa ianao ny miaraka amin'Andriamanitra tsy apoizinao akory eny hoeny to mifanaritaka ho azy eo ny fahavalonao. Inona ny antony? Satria nikintany Jehova ny miady ho anao. Kristy rehefa Jesosy ny mielo lalana anao, na inona fahavalo mitady hanakorontana ny fiainanao, Jehova ampifanaritaka azy, satria izany ny voalaza ny soratra masina. Zao nefa ny zavatra mampalahelo tamin'ity ady ity. Misy tanàna iray tena tokony tao amin'ny tanàna tokony nahazo ny antsony Jehova mihitsy, tokony ho nandeha, tokony ho nanampy, satria ao anatin'ny tanànan'izay natsoin'Andriamanitra manokana dia tao ampon'ny Nafitaly sy Zebolona izany. Ireo dia tanàna mihitsy, taranaka mihitsy tena nofidiny Jehova mihitsy, zay tena efa nofidiny mihitsy na antsoiny mihitsy, saingy nisy anankiray tsy mba namaly, Meroza izany. Izao ny voalaza ny 7:20, ozony Meroza ho lay anjelin'i Jehova, ozony dia ozony ny mponinao, satria tsy mba tonga hanampy an'i Jehova izy, eny tsy nanampy an'i Jehova namely ny mahery. Andriamanitra nefa niantso azy, hitany fa ady no atao hanafana ny fireneny, kanefa izao na dia niantso aza Jehova, tsy namaly Meroza, niirimbelona Meroza, namela ny rahalany ady rery Meroza, dia hoy ilay anjely zay nitarika avy any an-danitra, satria hitantsika ny 20 hoe fa ny an-danitra ny ady nikintana mihitsy ny namely ny ady tamin'ny Sisera, zany hoe anjelin'i Jehova ny tiany ambara am'izany. Dia hoy ilay anjelin'i Jehova ho izy, ozony Meroza, hiara-ny ozina izay rehetra mandre ny tenin'Andriamanitra hiara-miady kanefa tsy manaiky zany. Zany zavatra hitantsika eto, niara-ny ozina izy noho izy tsy mba niaraka niady tamin'Andriamanitra. Ry havana, mazava loatra fa efa voaozina raha teo izao tontolo zao, voaozina noho ny fahotany zao tontolo zao. Na inona tenin'ny olona, na inona hevitry ny olona ty zao tontolo zao ty efa voaozina hatrany am-boalohany, ary hiara ny vokatry zany ozina zany izy raha tsy mihay noho ny tenin'Andriamanitra. Fa izao kosa ho tahina ny Jaela. Jaela ve? Fa iza moa Jaela? Vadiny Hebera Kenita izy. Zavatra hita dia zao, io Jaela io rehefa nandositra Sisera dia niditra tao an-tranony, ary dia fantany fa ity le fahavalo, ity le fahavalo ny adin'ny fireneko, ity le fahavalo nampijaly hatramin'izay, dia izy no namono an Sisera, niady tamin'ny Sisera, namely an Sisera izy ho izy ny 20, ary io vehivavy io no namono ny mpitarika ny fahavalon'ny Israely. Ary izany no nahatonga azy ho voatsodrano hoe ho tahina mihoatra noho ny vehivavy rehetra ny Jaela. Ry havana, ny olona zay miady amin'ny demonia mba hanafaka ny fireneny, dia ho tahina izy amin'ny zavatra rehetra zay ataony, haringana ny fahavalo, ny mpitarika ny fahavalo no novonoiny Jaela, ary dia nahatonga azy ho nahazo ny fitahin'Andriamanitra izany. Fa hoy ny voasoratra hoe dia namely any Sisera tamin'ny tantanany izy ka nahavony lohany, namely mafy izy dia nahaboroka ny firifany, dia niampatra teo anatrehany zany fahavalo zany. Akory ny hafalian'i Israely nahita ny faharesen'ny fahavalo. Ry havana, isika koa dia natsoin'Andriamanitra handringana sy handresy ny fahavalo, ny devoly zany, ary efa nomena antsika zany fahefany zany. Ny mino dia nomena fahefany hamoaka demonia, handresy ny herin'ny devoly. Tsy natao hanompo any Sisera intsony isika, tsy natao hanompo ny demonia intsony isika, tonga ny androm-pahafahana, satria efa nitsangana tamin'ny maty ilay Kristy Jesosy, izay tandindony ny anjelin'i Jehova voalaza eto, tonga ny tompo hanafaka
ary de nomena fahefana hamely izany isika. Tsarovy ry havana fa tsy Debora, tsy Baraka no namono any Sisera, fa olon-tsotra, na de olon-tsotra azy ianao, dia nomen'Andriamanitra fahefana no ny anaran' Jesosy mba handresy ny demonia, handresy ny fahavalo zay manakorontana ny fiarahamonina, manakorontana ny fiainanay. Fa izay rehetra dia ara-miady amin'i Kristy Jesosy tomponay, zay mitarika ny tafiky ny lanitra hitondra famonjenao an'izao tontolo izao. Mangataka aminao zahay, aza vela hisaraka amin'i Kristy tomponay zahay, mba handry fahizay ny fiainanay, fiainan'ny ankonanay, ny fiainan'ny firenenay, mba ho voninahitry ny aranao Andriamanitro i Madagasikara sambatsy, amin'ny anaran'i Jesosy tomponay nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Men'ny tompo azy izany fahefana izany. Tsara ihany anefa ny manamarika fa ny famoana demonia dia andraikitsika rehetra tokony hiady amin'ny demonia zay mitady hamely anao ianao, hiady amin'ny demonia zay tokony mitady hamely ny fianakavianao ianao, ary anananao fahefana zany. Saingy zao amin'ny fotoana sasany indrindra eo amin'ny fiangonana samihafa dia misy ny sasany tena manao zany mihitsy ao amin'ny fiangonana, ho hitan'ny olona, miariary hitan'ny olona, ary zany no nananganan'Andriamanitra teto amin'ny firenentsika ny asan'ny mpiandry. Satria ny asan'ny mpiandry dia nataon'Andriamanitra ho asa eo amin'ny fiangonana, ary ny olona zay na manjary mpiandry dia atokan'Andriamanitra mihitsy. Inona ny antony? Satria zao ry havana, na dia afaka moka demonia daholo aza ny olona rehetra amin'ny fotoana sasany, dia ilaina mihitsy ny hoe ireto olona ireto dia natokan'Andriamanitra hanao an'izao. Mampatsiaro ahy namana anankiray zay nantsoin'Andriamanitra ao mpiandry izy, dia tsy nanaiky izy satria izy efa mamoaka demonia ny ahy, efa mamoaka demonia. Tsara zany olo mpiandry, saingy zao ny tsara neo izy ny mahay mitondra tomobile, fa tsaratsara kokoa ny manana permis. Lasa eritreritra ilay nandaha, marina tokoa zany. Raha te hiasa amin'ny fiangonana ianao dia mila ny permis. Raha eo tokotaninao ianao no hoe andefandefa tomobile eto tokotany eto, dia angamba tsy maninona akory. Fa rehefa hivoaka ny tanàna ianao ka iseo hoe iny izy manjary mpitondra tomobile, ilaina ny manana permis. Ka rehefa tena vonona ianao ny anao ny asa famoahana demonia, hiady amin'ny Satana eo anatrehan'ny olona rehetra, dia hoy Andriamanitra teo amin'ny mpiandro hoe aoka atokana ianao, aoka aka permis ianao. Ry havana, zava-dehibe ary dia zao, anjarantsika ny miady amin'ny Satana ao amin'ny fiainanao, anjarantsika ny manohitra ny demonia eo amin'ny fiainanao. Fa Satana ve ny hahatonganao ho andevo mandrakizay any ny tediaviny, ny hahatonganao ho andevony mandrakizay ho ambany fahefana mandrakizay ny tediaviny, nefa nomen'Andriamanitra fahefana iara-miady amin'Andriamanitra isika, ary tsy tokony hisalasala anao zany. Ny anankiray farany dia zao ny hoe rehefa lavo Sisera, rehefa maty Sisera, ny resy ny fahavalo, dia zao ny voasoratra amin'ny 1:8 hoe dia nandro ny tany 7 taona. Fa inona ny nampikirotana ny tany? Inona nampijaly ny tany? Jabina Sisera ny eny nampijaly azy, zany tsy nanana ny Israelita fiadanana. Inona ny mampikirotana ny tanyntsika? Ny demoniany manjaka eto amintsika, avelantsika hanjaka amin'ny firenena, avelantsika hanjaka amin'ny fiainantsika, eo amin'ny fiangonantsika, eo amin'ny fiarahamonitsika. Zany iny tsy mampandry ny tany, zany iny mampikorontany. Enganie ry havana, enganie, ka ho maro isika no vonona hiady amin'ny Satana amin'ny fiainantsika aloha, eo amin'ny fiainako zaho aloha, dia eo amin'ny fiainan'ny fianakaviako, ho toeriko ny fahavalo rehetra mba handry fahizay ny fiainako, handry fahizay ny ankonako, handry fahizay ny firenena. Fa rehefa ny anjelin'i Jehovah ny miady ho antsika, miara-miady amintsika, rehefa ny tenin'Andriamanitra no mibaiko ny fiainantsika, satria ny tenin'Andriamanitra no baiko avy amin'ilay anjelin'i Jehovah mitarika ny tafitry ny lanitra ety an-tany. Rehefa izany no mibaiko antsika, dia ilamina isika, ifankaty isika, ifamela heloka isika, ary ho resy ny devoly, ary rehefa resy ny devoly dia milamina ny fiarahamonina. Enganie, ka hiai ny feon'ilay anjelin'i Jehovah, hiady amin'ny Jabina, hiady amin'ny Sisera isika, fa tsy hanao tahaka ny Meroza, ka na dia misy aza ny ady tsy mba handray anjara amin'izany. Tsy ho isan'izay voaozina ny ianao, fa isan'izay handray fitahiana
hanana fiainana milamina mandry fa izay no ny fiarahana amin'ny anjelin' Jehova dia Jesosy Kristy tompo izany. Ivavaka isika. Misaotranao zay tompo noho ny famoramponao sy ny fitiavanao. Nandray lesona indray zahay tamin'ny teny izay nidonianay androany manam-porofo aminay. Fa Andriamanitra tsy miady rery ianao, fa Andriamanitra te hiantso anay hiara-miady aminao hanohitra ny fahavalo dia ny devolo Satana zany izay miteraka fahoriana, miteraka korontana eto amin'izao tontolo izao. Ary misaotranao zahay fa misy olona niaino niantsonao Andriamanitra, mba ho isan'ny Naftaly zahay, mba ho isan'ny Zebulona zahay, mba ho isan'ny Gileada sy reo Benardany zahay hiara-miady aminao. Ka eto amin'ny firenenay dia ho maro no hamaly ny antsonao Andriamanitra. Izany ny fandrianay, ho maro ny olona hamaly ny antsonao hiara-miady amin'ilay fahavalon'izao tontolo izao dia ny devolo Satana zany, izay manakorontana ny fiarahamonina, manakorontana ny fiainanay. Fa izay rehetra dia hiara-miady amin'ny Kristy Jesosy tomponay, izay mitarika ny tafiky ny lanitra hitondra famonjena amin'izao tontolo izao. Mangataka aminao zahay, aza vela hisaraka amin'ny Kristy tomponay zahay, mba handry fahizay ny fiainanay, fiainan'ny ankonanay, ny fiainan'ny firenenay, mba ho voninahitry ny anaranao Andriamanitra i Madagasikara sambatra, amin'ny anaran'i Jesosy tomponay nanaovanay izany vavaka izany. Amen.